mba hovanina fandarana rahano eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny 10 mba hovanina fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena mba hovanina. Ianao zay manaraka ny fandarana eto amin'ny radio Don Bosco amin'izao maraina izao no arabaina dia tonga soa indray eto amin'ity fandarana ity tsika mianakavy ary mirary sosiny tsara rehetra ho antsika rehetra mpanaraka ny fandarana indrindrina ireo izay izao vao manaraka ny fandarana ihany koa dia efa tonga soa ianareo anatin'ity fandarana ity. Fandarana mba hovanina dia fandarana mandeha isan-kerinandro isaky ny alarobia maraina amin'ny 10 ka hatramin'ny 12 no fandehanan'ny mivantana fameren'ny fandarana kosa isaky ny alatsinainy alina amin'ny 9 sasany eo ny RDB live sy ny any amin'ny YouTube dia mandeha araka izay lahantsika azy satria azontsika tsy diana foana ireny mandeha any amin'ny tolakandro any no anarahantsika an'ireny zavatra ireny. Toy ny mahazatra ny fandarana dia mizara telo ny fandarantsika. Ny fizarana voalohany 20 minitra voalohany dia anaovana famelabelarikevitra. Ny 20 minitra faharoa dia makina ny SMS avy any aminareo. Ny 20 minitra fahatelo dia andraisana ny antso avy any aminareo. Zany midika fa tsy avaty aminay irery no makany aminareo fa ny avy any aminareo koa makaty aminay mifanoro, mifananatra, mifanakalo hevitra tsika ao anatin'izay fa tsy misy tondrotra anankiray tonga dia makany akory fa mivezivezy ao ny hevitra satria ny hevitra tsy azo tsy amin'ny olombelona fitenenana izay ary ny hevitra ny maro matakatra ny lavitra ihany koa dia izay ny antony atao hoe mandray ny any aminareo ihany koa zahay ao anatin'izay satria fahasamihafana mampanankarena koa iny fitenenana dia andeha tongotsika ary Bruno milafiny teknika dadia mikirakirany sary ary toy nazarantsika ny mpanabe ny général Ramakavelo no manao famelabelarikevitra mba hovanina ataontsika rehetra. Mba hovanina Andriamato Bruno, mba hovanina Andriamato Dadia, mba hovanina Andriamato Bruno, mba hovanitsika rehetra manaraka ny fandarana tompoko. Tsika manao jeritodika foana satria tamin'ny heriny tsy nisy ny fandarana. Tsy nisy ny fandarana, izay ialana tsiny fa zavatra ampitanga eo amin'ny fiainana daholo moa zany rehetrarehetra zany aho. Raha ny finiavana moa Andriamato Flavian dia hoe sarotro foana tsika tafarakety fa matotsy tafaraka dia tena hoe ny zavatra tsy azo anoharana angambany amin'ny fotoan'izay. Ka raha manao tsy ahy tsika dia ny tsy ahy tamin'ny mitapabolana zany satria tsika tsy teto tamin'ny heriny dia tamin'ireny hoe fandarana farandreny dia efa nilaza ihany efa naplaza zany teto fa hoe ndao tohizantsika ty fanazavana ny fifandraisana ny sainam-pirenena malagasy sy ny fiainanao tokantrano ty. Tena zava-dehibe mihitsy satria ohatrany hoe zay zavatra hita amin'izao fotoan'izao dia ohatrany miompana foana amin'izany hoe tsingerin-taona fa 80 ny verena ny fahaleovan-tena. Manahoana ohatrany hoe tena manao jeritodika fa tsy vita ny jeritodika ihany fa mibantsina ny ho avy ihany koa mba hisy fiatsarana ve le ho avy. Dia rehefa mieritreritrany an'izay ianao dia hoe zay ny tena mahatsara an'le hoe andao tohizana foana, andao voizina foana, andao ifanentana foana tsika manakavo na dia ataotsika hoe mandritry ny taona tsy misakana mihitsy iny zany. Mifandraisana amin'ny hoe inona ny olana misy ao tokantrano, inona ny olana misy ao ampivady, inona ny olana misy ao ampianaka, tsy misakana mihitsy satria averintsika eto foana Andriamato Flavian fa hoe tsy fandarantsika ty dia fa manana olom-banina, olom-pirenena vanina, ray aman-dreny vanina, zanaka vanina, zay ny zavatra tadiavintsika. Dikan'izany tsy afaka mifampisaraka mihitsy rehetrarehetra fa mifampitohy foana. Azay mihitsy le izy hoe aninona moa tena ny fidiana le sainam-pirenena le lokon'ny sainam-pirenena satria foana ny miofahofa araka ny lazaintsika mba hita maso dia ny zavatra miofahofa hita maso ohatra mba mampahatsiaro aza raisina fotsiny hoe loko fotsy mena maitso fa tena derevo misy hoe dia news sy eritreretra tsara hoe inona tokoa moa le zavatra nilazaina atao amin'ny radio Don Bosco, inona tokoa moa le loko fotsy io, inona le loko mena, inona le loko maitso, inona no heviny ary inona zavatra raiketiny ataontsika hoe zavatra ampitainy zavatra tena tianao ampitainy ary zay mihitsy ny tena mahazava-dehibe azy. Ka araka ny lazaiko teo hoe le fiverenana izay nikeritona na zahoan'ny Madagasikara fahaleovan-tena Andriamato Flavian dia tena zava-dehibe mihitsy aoka raisitsika ho zava-dehibe. Azafadany général tsara ny anzavanao kely satria misy olona tsy mahalala hoe niverena ny fahaleovan-tena avy kely inona ny antony iteneny hoe niverena ny fahaleovan-tena. Ka satria tsika nanana ny fahaleovan-tena tsika dia fony fahampanjaka tany amin'ny taona 5,700
enina amby sivifolo sy valonjato enina amby sivifolo sy valonjato sy arivo no lasa zanatantsika talohan'izay zany tsika nanana ny maizy atsika ary indrindrandrindra le maizy atsika io Andriamatoa Flavien rehefa mandesantsika kely teto ihany tena nanana ny maizy azy mihitsy Madagasikara tsika nanana maso voa ny tety an'izao tontolo izao nifandray tamin'izao azo lazaina hoe amin'ny firenena lehibe aty tena nanana fifandraisana tsika tamin'izany atao hoe Angleterre zany zay anisan'ny firenena lehibe tamin'ny taona 1970 nanana fifandraisana tsika tamin'izany Allemagne zany nanana fifandraisana tsika tamin'izany États-Unis Amerika zany nanana fifandraisana tsika tamin'izany Russie zany nanana fifandraisana tsika tamin'ny Frantsay na dia atao hoe nanjanaka atsika izy teoriana dia tena azo lazaina fa nanana madio ary indrindra ny tena tsaro marina hoe mba nanatsiany zany atao hoe rery anaty Andriamatoa Flavien dia hoe fontsika mbola tsy zanatany iny dia tadio fandraisantsika teto kely natsidika ihany fa tsy dia tena hoe ny valam-parana koa ny antony dia satria tsy fanabiazana andeha ao tokantrano ny tena nataosika fa tsara le manisy ahy misotranao mihitsy mampatsiara an'izay hoe raha tamin'ny andro ny mpanjaka ohatra fotsiny tamin'ny andro ny mpanjaka raha navalina voalohany fotsiny andao teneny nisy fifandonana indroa tamin'ny firenena malagasy ny firenena frantsay sy anglisy mitambatra na risitosika an'izany tsika tany amin'ny 1970 sy arivo misy an'izany zava-dehibe zany mbola nisy fifandonana faharoa mbola nandro fahatelo andao ny fahatelo farany andao ny dia horesahana efa tamin'ny andro raha navalina fahatelo tamin'ny maha-prime ministre indray nilay Arivony efa mifandona fahatelo tsika raha ny tena marina tokony ho resitesika indray ny frantsay tany amin'ny 1970 sy arivo tokony ho resitesika ny antony dia tsotra ny atsasaky ny maramila nalefany taty hoe anafika taty Madagasikara maty ny tazo tao Mahajanga reraka torovana saika tsy navita inona fa saingy izao fotsiny nampalahelo ary nitsaivina ihany ty dia inona efa leo boboka ny prime ministre raha nilay Arivony manam-boninahitra malagasy amin'ilay hoe fanjakazakana sy fanararotana na milafiny atao hoe fitondram-panjakana io na indrindra milafiny toe-karena dia tena sahany ataontsika hoe manam-boninahitra malagasy mihitsy ny tena hoe alors anga hiakatra ny vazaha ahitana azy amin'izay io miongana teo zany mihitsy ny izy zay mihitsy eritrereto fa colonel frantsay atao hoe colonel Duchesne zatolahy no netiny niakatra izy ny tena tonga avy any ny hoe anafika 7 arivo sy 1 alina fa ny atsasany maty tao Mahajanga dia io zatolahy io sisa netana niakatra dia io zatolahy io tompony nampilavo-lefina aty zay tsaivina fa tena nahatonga ny malagasy hoe tsy nino satria araka ny lazaiko teo hoe nisy efa vanim-potoana ny fandonany malagasy tamin'izany tsika foana ny narisy ary nangatana onitra zay voatery tsy maintsy nanonitra ny frantsay sy ny anglisy satria rehefa tsy ny tamin'ny voalohany tsy nety nanonitra nandritra ny 7 taona tsy nisy fifandraisana eritrereto amin'izany 7 taona fa tsy hoe enim-bolana 7 taona farany anglisy dia andao aloha le onitra zay eo amin'izany andao aloha le onitra manana maizy azy zany le fanjakana malagasy dia rehefa tamin'izay rehefa lavo-lerinao inona ny zavatra mitanga gaga ny malagasy hatramin'izay tsika tao naharesitosika koiny ty zavatra mitanga loza mitranga ty nanangana saina fotsiny manjaka miatana zay napietsika ny mena ramba tany Rivony Mamo tsy ninao zany ary tadio tsara fa na dia natao arany hoe famerenana ny fandriampahalemana nataon'ny mpanjanaka raha taotika hoe tany amin'ny 5 sy 7 le nisy fandona dia 9 sy 7 lasa zanatany any amin'ny 5 sy 7 zay vao nilamina ny tany mba eritrereto kely tsy hoe afaka heritaona ary ny tena anisany nandefasana sesitany ny mpanjaka raha navalina fahatelo na ny prime ministre raha nilay Arivony dia hoe raha mbola eo mpanjaka vavy io mbola kondo hiaraka foana le malagasy fa dia alefaso sesitany io dia amin'izay ngamba azontsika teo zany ny petrahany hitanao amin'izany satria efa miresaka an'izay ihany tsika Andriamatoa Flavien dia tsara mampatsiahy an'izay zavatra fantatra ny frantsay tsara ary ty tena izy niziniko mihitsy fa hoe io malagasy io nge ka tena rehefa mirahina ka tsy azonao atao inininy ary indrindra nanana ny kolotsaina fototra n'le hoe fifampifehezana zay natonga n'le hoe dia nandritry ny 7 taona angarangidina tsy nifandray tamin'ny frantsay sy ny anglisy ny malagasy rehefa hoe nangatana onitra ka tsy nandoa zay le firaisankina zay tena zava-dehibe misy teo malagasy ninona ny natonga zay le kolotsaina sy kolotsaina sy ny kolperament fototra ao anatin'ny hoe fifanajana fifanomezan-tanana fifanampiana zavatra ohatran'izany natonga zay zavatra zany zao tokony hiverenantsika anie zany tena toe-tsaina tena nanana ny malagasy zany Andriamatoa Flavien ary zay ny tena mazava-dehibe azy hoe
tonga ty ny enimpolo virenan'le fahaleovatena. Le fahaleovatena hoe tady dio fa tany amin'ny fahampanjaka tena nanana ny fahaleovatena malagasy ary tena nanana fofona ary tena najaina. Najaina ny fireneny dehibe. Zany zavatra any tsara mba afantarantsika azy. Tena misaotra anao mihitsy zany hoe atao fijery todika kely zay. Mba tonga ny olona mihitsy tonga saina hoe itsika ty ka manana ny mahizy azy ny olona ty malagasy ty, manana ny ampopony, manana ny kolotsainy, ny kolom-piarahamonina ao anatin'ny fifanajana, ao anatin'ny zay le fifanajana zay ao anatin'ny fahatsakina. Tena zava-dehibe mihitsy. Ary zay no anisan'ny tiana heverenana rehefa miresaka ny sainam-pirenena io tsika le matovy lavina. Hoe ataovy mazafa, hitanao averiko foana manko le tena nandeha nam-ponimerina. Tsy aditiko zasa am'irery fa aditiko zasa anao. Inona ny dikan'izany? Ny dikan'izany dia tsy maintsy mifanakalo hevitra ny mpitondra sy ny vahoaka. Tsy maintsy manazava ny zavatra tiany atao ny mpitondra eo amin'ny vahoaka mba hahatonga ny vahoaka hanana riso-po sy fampatokisana tanteraka ka hanampiny tokoa ny fanjakana. Zany ny zavatra nisy. Ary zany latsaka anao zany matony isan'ny firaisan-kina teo anatin'ny fifandonana tamin'ny vahiny teto Madagasikara dia tena tsotra noho izay firaisan-kina izay. Tokony ho averina zany zavatra zany. Ary nefa tsy miverina ho azy zany raha tsy ao anatin'le hoe zavatra mazava, mifanakalo hevitra, mifampiresaka, mifanampy, mifampatoky, zany rehetrarehetra zany zavatra tsy maintsy anana. Hitanao zao zay ngamba anao ataontsika hoe tsy dia ilain'izay zavatra. Fa eto anisan'ny zavatra tena nanaitra andray matovilavy any. Izao hoe ny filoham-pirenena rehefa niresaka tamin'ny mpanao gazety tena hoe andao atao fomba manomboka izao ny fifanakaloza-kevitry ny mpitondra sy ny mpanao gazety. Inona ny antony? Ny antony dia tsotra, zavatra mbola tsy nisy teto zany fa tena hoe sambany. Ary zay ny tena mazava-dehibe azy tena mila fiovana mihitsy tsika. Satria izao fantatra tsara fa ny filoham-panjakana na ny fitondram-panjakana dia ery anankiray mampandeha, mampandroso, mampivelatra, mampatanjaka le firenena zay entiny. Fa aza adino fa ny mpanao gazety maneran-tany atao hoe ery fahaefatra. Zany hoe ery anankiroa miaraka zany ny herin'ny mpanatanteraka, fitondram-panjakana mpanatanteraka sy ny herin'ny mpanao gazety ampiarahana no mitondra fahazava-tsaina sy fampahafantarana ny zavatra tena misy mba tsy hoe didy milatsaka fotsiny avy any ambony any dia mitaty ambany mpanatanteraka tsia. Manomboka izao zany satria hoe isam-bola dia nao tao fomba fiasa zava-dehibe zany. Ahoana ny tsy hiteraka fanantenana amin'izany zavatra zany fomba zany. Ary zay tena heveriko tena zava-dehibe. Ary ray foana no mahatonga amin'ny teny hoe tsy azo sarahana mihitsy ny tambazotra eo amin'ny fiainana firenena sy ny tambazotra eo amin'ny fiainana tokantrano. Raha ny fitondram-panjakana azy zao manana an'izany finiavana zany hoe andao hifanakalo hevitra, andao hifanazava, andao hifanampy, andao hifametanana. Fa maninona ao tokantrano tsy misy zany eo amin'ny mpivady? Maninona tsy misy zany eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka? Zany nge toe-tsaina tsy maintsy tokony hananany. Ary eto tsika mamerimerina foana re matovilavy ihany fa hoe ny tokantrano ny fototry ny fireneny. Ny isa tokantrano ny karazana hoe briky mandrafitra n'le trano. Ny tokantrano tsirairay avy ho lasa firenena. Ary zay ny mahatonga ny hoe tsy maintsy resantsika zay zavatra hoe. Za mbola gaga foana mandritra ny izay le ataontsika hoe tapa-bolana amin'le hoe mandray olona ny trano. Dia ohatra ndraindray za aloha tsy kivy fa manana fanantenana foana fa ny zavatra tena mampalahelo hoe ohatra n'le olona ve mba manaraka nyty fandarany ty any sa dia tena manao izy koa no miraharaha an'izany avela izy hitenao foana fa satria le olona mitaraina tena le tsy fampiny le fampiresahana, le tsy fampiny le fampatokisana, le tsy fampiny le fifanampiana na eo amin'ny mpivady na eo amin'ny ankonana ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Zany nge ny antony resantsika ty fa tsy hoe manao didrany kely fotsiny fa tena hoe za zany dia eto efa miteny foana mba mizary ohatra fotsiny hoe mandritra nyty ny herinandro ty hoe asio tanjona anankiray kely ao tokantranao hoe amin'ity herinandro ty dia olona mifampitsikitsiky foana mba mifampiaraba rehefa mifono maraina dia mba mifampiresaka dia mba hisiny ny filaminatsaina, filaminam-po ary filaminam-panahy mba hitondra fivoarana sy fahatsara-piainana. Inona nefa tsika nge teto efa niteny foana re matovilavy agny fa ny fomba fampitana fitiavana nge zavatra tsotra teny famporosihana nde atao hoe ny teny famporosihana raha andao miraisika amin'ity herinandro ity. Rehefa mba misy zavatra tsara vita ny vadinao dia mba amporosiro hoe mba tenino hoe mba ankasitrao. Rehefa misy zavatra vita ny ankizy ao an-trano dia mba ankasitrao, mba tenino. Fa anisany
mampifanakaiky-po io ny lazaitsika ary andesany tena miteraka ny hoe firaisan-kina ny mpianakavy zay tsy sarotra anke manao zany daontsika mba ezaka mba zay le mba tsy le fanampiampona tsy le fibedesana tsy le fikapohana foana andao lazaiko anao fa tonga de miova tanteraka nikizy hoe latsahan'ny fanamasina dadasin'iny na hoe ary tena mba niova koa zany vadiko zany zavatra momba mbato fanao ka tsy maintsy zay ezaka zay neny le matoflavien ilainy aza mitady zavatra tonga de ary ambovonana za ty tanyrazana fatomboy am'le hoe za ty ny vadiko za ty ny zanako za ty ny ankonako io ny fototra io ny fototra de any de ny fomba ny fitiavako ny vadiko de ny famporosihana fotoana manokana vatana mifanakaiky fahatserovana zandritradritra rehefa nresantsika teto foana ny ray am'ireo fotsiny ampiarina de ho hitanao fa miova ary zany zavatra any tena veriko fa tena zava-dehibe andre matovolavia ary zany tena nisany zavatra hoe nresantsika ty momba ny lokon'ny sainam-pireneny ty fa zay ny ataoko hoe taona ataotsika hoe taona manokana mihitsy ngambo ty taona 2020 ty am'le hoe iverena ny fahaleovan-tenatsika indrindra moa vanapatsivina teo hoe mba nanahoana moa zany fiantsakana malagasy da mbola tsy nyzanahana mba nanahoana mba nisy heriny ve mba nanana ny lantsany ve mba nisy ny asany mba nanana ny asany ve teo amin'ny raisam-pireneny sy etry raisam-pirenena de tena nanana tompoko tena nanana ary zay indrindra ny mahatonga hoe hitanena foana ny manao jery-totika mba hibandinana ny ofa mba hanahoana mba mety hiverina indray ve andre matovolavien sisika rehetra zay miaino zany hoe tena fiandrianam-pirenena malagasy mba hiverina indray ve zany tena hoe hasina mamalagasy hasina Madagasikara eto zao tsika de mbola nisany tany tena ilaina zay le firaisan-kina zay sy fifanampiana eo amin'ny mpitondra sy ny vahoaka eo amin'ny mpivady eo amin'ny mpianaka zay ty fitakitsika ny nosy malagasy amin'ty taony ty nge zany asa tena ho tanteraka engany mba ho tanteraka satria efa fampanantenana natao avy any amin'ny frantsay ny hoe amin'io iverenany fahaleovan-tena ny etsingeritaona fa enimpoloa de isy fanarahana fa fanarahana araka ny tokony ho izy de amin'ny iverena ny tena fiandrianana any ekeny ny fiandrianana malagasy amin'ireo nosy ao amin'ny ranomasimbe ny Mozambika reo zany zao zavatra anisany zava-dehibe tena fanirina ngeza be mihitsy zany andre matovolavien ary eo ny ahitana hoe tena mazava ve le fanarahana tena mazava ve le resaka ny fanaovan'ny filoham-pirenena malagasy sy ny filoham-pirenena frantsay tamin'ny fotoan'androny voatselakory zay raha tsahifina zany rehetrarehetra zany io le mazava io le fanazavany io tena zava-dehibe manova ny fiainana ray manontolo mihitsiny na misehatra inona tompoka na misehatra inona de milaza amitsika ako fa raha vao mazava ny resaka fomba fitentsika malagasy iny de matovolavien rehefa mifanakalo efa de misy de mba ataovy mazava raha ngany resaka ohatra ny hafahafa be izy zany ka to ohatra ny feniky fonofony izy zany ka tanao tonga de mipetraka an'le ayaya raha voatry mazava ka de ohatra hoe engany mba hay anatanteraka tokoa tsika amin'izany hoe mazava resaka mazava fifandraisana mazava fiaraha-miasa mazava ohatra mifanjaka sika ny fotoanam-panjakana miantso olona mihitsy to mangarahara ny dinidinika sy ny hoe fepetra rehetrarehetra fa anisany zavatra tena tokony hotakina ihany koa amin'ile resaka io ihany de ny hoe ny fanajana nle tena hoe ny lalàna mifehy n'le zavatra atao le atin'ny frantsay hoe etika tokony manana an'izany mihitsy tsika amin'ny hoan'io fa tsy hoe manana traika efa de manana fahaiza-manao de vonona satria io le etika le amin'ny teny frantsay io ny tena anisany azo lazaina hanafoana ny risoriso fa mbola tsy mahafantatra ny lalàna tena mifehy sy ny satan'le asa andraiky etanao anao mba hahafahanao manaja n'izay sata zay tsy maintsy manana an'izay le olo ary zany anisany tokony tena hoe za tompoko teo amin'isy mba fantatrao moa hoe inona zany ny sata tsy maintsy tokony fihiny io toetsaina tsy maintsy hoentinao tapitra ny tapany voalohany andre matovolavien zay ny tapany voalohany idirantsika ny tapany faharoa zany hoe andraisana ny SMS avy any aminareo mba hovanina omenanao ny adresse mail ny fandarana mba hovanina @yahoo.fr lehibe ny fitomboany mba hovanina @yahoo.fr zay de vita
mba hovanona. eny ary vakina ny SMS avany aminareo toy izao ny vaky ny SMS voalohany a vehivavy 5 taona no manoratra manana olo tiana araka 20 taona mba ho mety horefitra toko fa io olo tiako io a misy milaza hoe miaraka amin'ny vehivavy hafa rehefa tena nataoko anefa nidinika dia tsy tia azy le olo tiako fa ilay vehivavy no misisika amin'ny tezitra manty izy io rehefa mahita ny miaraka. Eny ka hitanao aza makarary antoa amin'izany rehefa mifankatia ny mpialina ny tsy maintsy misy raha mbola maneho ny fitiavany anao ny zatovolahy miaraka aminao dia zay ihany dia fisoren'Andriamanitra rehefa aza mivaky loha amin'izay olona te hisisika be dia be iny te hisisika raha vetrany keo ianao dia manao hoe ary ianao tao manao izao no dia ho hitanao fa ianao ihany mandrava an'le fifankatiavanareo roa. Zay lehilahy 20 taona saroka enatra be inona ny tokony ataoko azafady mahatsiaro sahirana eo amin'ny fiarahamonina. Eny rehefa ohatran'io hoe tsy vitan'ny resaka tsotra fotsiny eto le izy hoe manaovan'izao mangatafy fotoana zay mety hoe tany mitondrana amboka anao na tonga an'io mety teo amin'le fiarahamonina olona voapepo lava voapepo foana tsy mbo mahazo fakasana na ao an-trano na any ivelany zay mahatonga an'io le tsy misy olona nateraka saroka zany re matofolaviany tena ataoko hoe mangatafy fotoana. Ty ve ny olona anankiray na roa mifampiresaka amin'ny mesazy enom-bolana teo zay no ny fampiresahanay marena fa mbola tsy ny fankahita izay akory mifamaly foana izay matetika 3 na 4 andro izay a dia tsy zay tsy mifandefa mesazy mihitsy ngamba. Eny zany hoe ohatran'ny mpinamany ohatran'ny olona mifankalaly te apita vaovao mba te hifanakalo hevitra zay fotsiny fa aza vetrandray dia mieritreritra fa rehefa manao an'izay dia tena tiaty olona ity ho diso fanantenana eo anao. Ny azy masy zay mihitsy ny tonga dia fanontany ity ve ozy izy ny olona tsy voatery mety hoe fampatokisana ny misy ohatrany mba mahafinaritra azy le miresaka amin'olona zay le ataon'ny vazaha hoe correspondant olo ifandraisana fa tsy milaza mihitsy hoe olona ty ny correspondant zay. Za generaly manana olana lehibe amin'ny fiainako eny amin'ny 20 taona vao niala ny solondraiko zany hoe zokilahy zany tsy nazoto ny ialako izy fa sahala amin'ny hoe nanao forsy azy no niala tao asa mety ve ny aizantoy tsy hita tsony. Inona tsy azoko tsara le fanontaniana. Za generaly izy manana olana lehibe eo amin'ny fiainako eny amin'ny 20 taona vao niala ny solondraiko zany hoe zokilahy zany tsy nazoto ny ialako izy fa sahala amin'ny hoe nanao forsy azy no niala tao. Ka raha zavatra ohatrany hoe terisetra nge dia ohatrany hoe fanambaniana fanaovana tsinitsina ohatraohatran'izay io zokilahy io zany ohatrany hoe solondrainy dia io zokilahy io tsy nanaiky ny fialany tao aminy fa izy mihitsy no nanao forsy niala tao. Kamarina ny azy eny amin'ny 20 taona zany tompoko la arielatra zany 20 taona any ara dia fa arielatra manina ny miandry enina amin'ny 20 taona zay mihitsy tsika tetonga efa niteny foana Andrea Matoflavien hoe ny fandrefesam-piainana isaky ny 5 taona tena amin'ny 20 ka hatramin'ny 20 taona olona efa tokony navita fianarana efa miasa efa arielatra 20 ka hatramin'ny 30 efa manambady manana zanakaray zany dia izy koinany mbola ipetrahany eo. Telo mianadany zanako dia rehefa hariva dia mizara mofo hoan'ny zafikeliny rehetra ny mamako dia le zanako vavy ray ihany no tsy omeny fa hoe misy toetra ono dia tsy tiany dia tena avahany amin'ny rehetra mihitsy le zaza na inona zarainy dia io zaza ray io ihany no tsy omeny inona tokony ataoko. Dia amin'ny sisany zanakao rehetra za hoentina makany aminy intsony zay manimba ny toetsain'io zaza io ary ianao no hosahirana rehefa avy eo zay le faniliana dia ianao mihitsy manapa-kevitra hoe manomboka izao ny zanako dia tsy hoetika any aminao tsony zay dia zay tia nomena any ameny azy ny azy fa ny zanako tsy hoetika any tsony maninona ny zanako no potehiny fotsiny amin'ny toetra ratsy zany tena ataoko hoe toetra ratsy raha reny be mahavitan'izany dia ataoko hoe tsy mendrika ho reny be zany zay fotsiny. Za tovavy 20 taona lasa tsy matoko tena mihitsy amin'izay ataoko rehetra satria olona voapepo foana ianao mangatafy fotoana ao dia miresaka hoe inona ny tena antony zay zavatra fa io nge tsy vita nyresaka fotsiny eto amin'ity fandefasam-peo ty dia zao atao dia vita mila miresaka maharitraritra ary mahafantatra mihitsy ny lalam-piainana nandalovanao fa tsy mandeha fotsiny amin'izao io.
ono a tsy maintsy atao amin'ny ray aman-dreny ve tompoko ny valibabena za tompoko manana olo-tiana dia mifanalavitra toeran'izay dia teneniko izy hoe makanesa aty aminay mba tiany dada hohitra dia tsy manam-potoana hono izy dia inona tompoko no nataoko ko rehefa tsy manam-potoana tetseo amin'ny ray aman-dreninao izy dia ina koa ny dikan'izany olona te hilalaonao fotsiny iny izany zay ny dikany dia zay atao veotsaina olona tsy manana eritreritry ny ankavady anao fa te hilalaonao fotsiny rehefa tsy ny andre matoflavien rehefa tsy manome asana ny ray aman-dreny amiko dia everiko fa tsy mendrika mihitsy no hidiko amin'ny fianakaviana zay fotsiny vehivavy 17 taona za marina ve fa misy olona matavitana amin'ny fitiavana nefa olona tsy maditra tsara fitondran-tena nefa tsy mahataitra lehilahy akory misy antony dia mety le fomba fihetsika ao mihitsy le fihetsika ivelany io mety ohatrany hoe motina be dia inga tsy mba azo atona angambiny fa jerevana reny fijery azy ohatran'ireny le olona lasa martiore reny angamba na masika ianao na masika na zay le fijery ivelany mihitsy ny mahatonga an'io fa tsy misy an'izany mantafitiavana na koa zay toetsaina zay koa hoe efa latsaka ao anatiny loatra le hoe matavitana dia lasa inony dia lasa tena izay dia iainany le izy zay manko le lafi-piainana hoe mihiba fa tsy mba miamba ny ratsy fona no hitanao fa tsy mba ny tsara ovaina ny toetsaina za vehivavy 20 taona miaraka amina tovolahy 20 taona mikasa ny vady zay nefa tsy avelan'ny mama le olo tiako ivady zay nefa tena mifankatia be tsy fantatra ny antony fa hoe tsy mahazo mivady fotsiny ony mba atoroy hevitra tokoa fa tena sahiran-tsaina mihitsy zay roa mbola angana loatra n'izany 20 sy raiky amin'ny 20 taona inona ny zavatra efa miasa avy aloha ary le tovolahy zay fotsiny ny aza ny apetrako inona ny amelombana ianao sany dia hoe hipetraka any amin'ny dadana any amin'ny rafozana tsy mety an'izany matondra mandreny hoe mbola tsy mety na fotaon'ny fianarana dia za nyre matoflavien tsy ekena saky mihitsy zany tovolahy anambady tsy manana asy zany za ary mifony mbola teny amin'ny nampianatra teny université miteny ampianatra mihitsy aza mba manambady lehilahy mbola tsy miasa ny antony tenenako an'izany neny amin'ny université tompoko lasa ohatry ny maternité lamban-jaza miady olo ny hita eny amin'ny tranony étudiant tsy mety zany olona ny mba fiainana fotsiny rariny sy hitra ny ray aman-dreny raha milaza hoe mbola tsy mety fa tsy hoe zay mifankatia be ko nga izy io vita amin'ny marina fa ny fototry ny fanambadiana fitiavana fa ny fitiavana tsisy vola hoe oenti-manana tiako lazaina ampandehan' zany tokantrano zany sahirana ianao sahirana tsy maintsy ny vadiko tsy mba mahay ny asan-dehilahy mihitsy na misy na ny anisy lakolony kiraro ny aza tsy vitany sy lasa ohatra manompo be azy dia tsy tiako dia atoroy azy atoronke ohatra reny hitanao ohatra zao fanaovana fasina lakoly ty atao ohatra zao dia atao fizaha mbola no zavatra ry zay nge renaovana azy ndraiky anao vatany mba sy lakoly dia iny tokoa fa manao ave aty atoro anao ny fiarahana koa nge fampisaizany sady zao endriky ny fiavana io le hoe fotoana manokana andre matoflazy miara manao zavatra atoroy azy fa tsy mety zany hoe tsisy zavatra na ianao ary misy zavatra mba tsy hoainao koa izay indrindra manko dia aizao koa hoe anisy lakoly ve dia tsy hoainao ko raha tsy anaty hoe borotananako ka mety manisy lakoly mety tsy hoainy fa rehefa fotoana tahaka ninona no araikitra le lakoly fa manositra lakoly mety hoainy fa rehefa fotoana kazay mpanao kiraro marina nge zany zay nge le ovy andre matoflavy atoroy azy nge fa tsara be le miara manao zavatra mifanoro ny mahafinaritra be mihitsy ay ve ohatran'izao fanaovana am'tony ay ve ohatran'izao tena le mahita zavatra zava-baovao fiainana iny mahafinaritra fony na dia hoe manisy lakoly amin'ny kiraro zany ary indrindra fa varatra zao ny andro zay ny ahoana kaina mahafantarana hoe tena tianao sy azo antoka hoe tsy hamitaka anao ny lehilahy anankiray nisy nitory fitiavana manko za dia mbola misalasala za matahotra zao ho voafitaka dia amoy fo any orinany zao hoe arakaraky ny fiteniny sy fifandraisany aminao no afantarana fa tena ty ve io tovolahy io sa vonina ny lalao fotsiny zay le lazaiko hoe teny famporosihana fotoana manokana fiarahana manao zavatra fanomezana zay zavatra fiteny ve ampy eny fiteny fa ny fomba hitenenana azy io ma tsy misy an'le mampandradisa karaha fa mampandradisa ndraiky le mampandradisa nge vetivety dia mivoana andre matoflavien rasy fa hividianako kiraro ianao rehefa tonga ny université izy zay kiraro nita iny volan'ina ataonao kilalao izy ka zay indrindra masiny
aetsy ambodana sy ny namany de zay hoe ampy ve le fiteny fotsiny misy koa ny fihetsika fa ny fiteny zany tsy ampy fiteny hitanao teny tsara anasa foana zay ny dikany mba mangataka raha mety mba averina le fantarana taloha efa izy nge zao efa izy zao inona ny tianotenena manokana tontolo izy kazanto efa fitiavana sy ny tontolo fitiavana sy ny tontolo ve zao resahan zao sa misy lafiny hafa tena ho tenina zao alefaso amin'ny SMS hoe inona le lafiny tena tiana ho teneninay azy zay tsy olana nge zany sarotra misy ve tomboka raha le fantarana mba hovanina tany aloha be reny no averina lefa rehefa le sendra tseo nareo manao fantarana mahaliana foana nge reny na miverimberina azy mankasitraka hoe rehefa tseo de le taloha no alefa eny ke iny moa fandaminana dolo nge zany rehetrarehetra zany sosokevitra zany sady le tsy fahafahana nge tsy inona tsy voaomana nanomaniny fantapoka zay ny tena maro de tsy maintsy misy le tahiry no avoakandray izy le tahiry ohatran'izay zay mahatonga an'ireny tsy misy fa tsy hoe fanahinina koa re tsy ho avy amin'ny alarobina ohatr'izao zay tapoka reny mety ve fiarahan'izany 5 taona ny lehilahy tena mifankatia tsika ne eto fa miteny foana izy rehefa safidinareo fa za de milaza fa raha vo ny lehilahy ny zandriny rehefa tonga any amin'ny faha-efapolo taona iarahana any vo mitranga le izy ny vehivavy mora matotra kokoa za ty laza hoe mora antitra fa rehefa tonga any izy de 7 taona de 20 taona ianao 50 taona mitodika ary amin'ny 5 taona ry izy eo anao voagaka zay le izy iny zay ny antony nitenenana ary tsika tsy misalasala misy miteny zany fa zavatra fahita zany ary zava-misy zay ny mahatonga foana mba oka raha azo atao fa za tsy milaza tsy mety zany de alao foana ny lehilahy ny zokony amin'ny taona noho ny vehivavy raha toka mety azo atao ve tompoko mamaly ray aman-dreny rehefa tsy mety nataon'ny neninay tsy mety nataon'ny neninay tompoko rehefa tsy mety natao de tenenina izy de izy ndray no mamono hoe za sanadrainy ve hono no sanandray ho ve no ananatra azy sady mamely izy 7 taona zao ny de efa teneniko teto foana zao foana ny teneniko an'ireny mpianakavianotrany io ho avy ny andro zay tsy apozinao io zanakao io ny amelaka tahamainanao anao teny marary aminao any anao vo tonga saina zay de efa teneniko foana zavatra tena mitsy nge tany am'izao fotoana zao matovy lavia zay mampitandrina andray aman-dreny tsika aneo aka mitandrema fa tsy mitovy am'le talohatsony de vanim-potoana am'izao tsy zany akory tsy miteny amin'ny tanora hoe ataovy fa zava-misy fotsiny zay teneniko foana amin'ny tanora hoe tsy mba fanao mihitsy zany hoe mikasy tanana ray aman-dreny zany solo tenan'Andriamanitra ety ambonin'ny tany reny inona hitanao masoandro mangataka torohevitra moa général vehivavy 20 taona manana zanaka 7 taona mbola mipetraka miaraka amin'ny ray aman-dreniko fa tsy ampy taona za no bevoka de tsy nivady tamin'ny rain-janako ny olako de tsy mba mahita fifaliana na fampahirezana atao trano fa ohatran'ny ka zao ny tena marina hitanao raha olona miasa zao io mandefa taratasy io de ndana mitokantrano nareo mianaka fa mihitsy ny fiainana zany hoe mba manana deve zavatra mba mahafinaritra anao de tanteranao fa raha mbola mipetraka ao amin'ny dada sy neny anao de ohatry ny zanaka ianao de ohatry ny zaza foana nytondrana tsy mety rehetra eo ataondry io tokantranony io tokantranony dada sy neny io de tsy mety ary maninona koa ndry modialina foana ary io zazy io maninona tsy vidianina akanjo ary baiko any ianao de leony sahirana hoe fa ty zazy ty ve mbola iveriny dada teny zany ento raha mbola mipetraka tsy maleo tena anao de mbola zaza zay de ataovy ao an-tsaina de aza gaga raha ohatry zany ny fiteniny ray aman-dreny fa de za ohatry zany zavatra fahita zany za le za 20 taona isaky ny maneho hevitra ao an-trano za de ozy niny hoe tsy ilaina fa zay zao ny lehibe misy fotoana za narary de ozy dada hoe raha tsisy azy ianao raha tsisy azy ireo za tsy toy izao am'izao izy ireo de mandroka ana fa tsisy briko mitsivalana ony ao sady manozo mialy za fa tsy zakako zay hoe 20 taona de mitadiava sanaka de ndana mandeha ary le reny mpianakaviana tatoato nanondra mahavariana mihitsy so ihany ohatra ka manao an'ity fantarany ity matovy lavia mba hampaterovana an'le olona hoe mba mahaiza re olona mifankatia mba mahaiza re olona mba mifanady tena marina fakatiavana sy fanajanjana tena manova ny fiainanareo mihitsy ny na toetsaina ny toepona toepanahy
tena mitondra fahafinaretana falazaiko ianareo tsy ny be vola ihany ny mahazo fahafinaretana fa ianao zay mahay mandanjalanja ny fiainana no tena mahita ny fahafinaretana ao anatin'ny fiainana zay le izy fa tena mahavariana tokoa tena tsy haiko e tika akory tsy kivy alao averina foana fa zay no kivy na de misy tanga tena mampitapimbava ary tsy mampitsangam-bola tsy maninona fa tsy maintsy tenenina foana de alao ifanatrehantsika eto tsy mana diplôma irery ihany no tafavoaka za CP nananako miasa trano za fankaramako fitoalina fa navitako trano na zao omby tanimbary zany le olona mahay mitahiry zany le mahay mitahiry sy mahay mitantana tena modely tsara eto ngetsika Andriamatoa Flavien fa miteny foana fa tsy misy asa ambany fa ny fahaizanao mitantana no ahafahanao hoe anananao zavatra rehefa tsy mandanindany fotsiny fa arak'izay tokony ho izy de mahay mitahiry de rehefa fa zao ny tena ahafahana manao an'izay manana tanjona sy safidy mazava ianao hoe za rehefa mitahiry an'ity voly ty fa hividianako omby ty mitahiry an'ity voly ty fa anaovako an'izao ty efa misy tanjona mihitsy anatiny de am'izao ianao tsy tratra ny fakapanahy hoe andeha indray ary vidianako koa efa zavatra efa natokako vidianako raha vao tsy misy tanjona tsy lany tonga de lany zay le izy mananjanaka lakely fitotoana tezitra lava sady mihetrakitraka mba mangataka torohevitra zay de mangatafy taona nareo mianaka de miresaka tsika sy mba nytoetrasaina tsy vanina ny olona sasany ratsy toetra mamany an-dalana mandreoka miteny ratsy toetsaina ty tena tsy mijery ny aloha fa ny anio zay ngeny anaovantsika nytony fandarany tony io zao de misy porofo anankiray io de io nefany de rehefa mifampiresaka de mifanazava hoe tsy mety nge zany manao mandoto eny an-dalana zany sanatriany vava ve ianao de ohatran'ny biby tsy mety nge zany mandreoka sy mandoto eny anany zany sanatriany vava ve ianao de ohatran'ny olona tsy ampisaina ohatra zavatra ohatran'izany anie de manaonao foana ny mahatonga le hoe tsy ampisaina manko manaonao foana ny arabe tsy natao andreofana tompoko zay ny vadiko tompoko tsy mba mahay maneho fitiavana mihitsy mahamenatra azy zany tena mahatsiaro mahantra fitiavana mihitsy zay mianaka inona natao de tongavinareo telo mianaka makany amitsy any ampahafantarina anareo ny atao iny zao nge Andriamatoa Flavien tena mahavarina de olona hoe manambady fa rehefa tena antaninao izy hoe fa inona aminao ny atao hoe vady de ny ataony hoe vady de manaraka hoe vitan'izao de miray trano de miteraka zay zay ny vady mivady marina azahoana taranaka fa tsy zay ny vady mivady tena matony eo amin'ny soratra masina de olona roa lasa ray zay aloha de tadidio tena ohatrany tenanao io vadinao io tsy azonao ambanimbaniny io tsy azonao ampijaliana io tsy azonao manana anjo amin'ny mahavady azy de tena mitovy saranginareo mitovy zao nareo mivady fa tsy fantatry ny olona anie zany tena milaza aminao Andriamatoa Flavien fa anisan'ny fanontaniana apetraka hoe inona moa aminareo ny atao hoe vady tsy zay fotsiny nambadika iterahana fangazay fotsiny alohan'izay mbola misy zavatra be fa nganao vao mivady de miteraka mandrapatonga ny zazy io misy zavatra tsy maintsy efa fanarahanareo mivady ny fampiarahanareo mivady ny fanampianareo mivady za tompoko isaky ny hoe anambady de efa 2 andro tsy ahatonga amin'ny fisehoana de milaza indray le lehilahy hoe aleo hijanona efa indroa zay de inona ny tokony ataoko tompoko mba tsy hiverenan'izany amiko intsony satria misy olona miaraka amiko any zao de mikasa hivady zay ka matahotra mafy sao ohatra le nahazo teo ihany de ilazao mihitsy tena mpahatsorana mihitsy ny tenenanao za koa de efa tratran'ny zavatra ohatrany zay tsy fantatro mihitsy ny antony tsy misy zavatra hoe tokony anao anakianako ny fihetsiko raha zahako manokana efa misy zavatra trangan zavatra ohatrany de aleoko de efa miteny aminao hoe sao de rehefa hitanao hoe misy lesoka amin'ny fiainako hitanao misy tsy mety amin'ny toetrako de tenenao amiko mazava de amin'izay tsy manantena tsy misy fa sao de rehefa aveo indray de misy vavan'olona io nge efa indro nisy nanangataka fa nilozany ihany fa olona ratsy toetra le vavan'olona anie mety mahatonga zany Andriamatoa Flavien anakiraiky tsy de tokony andiniteny izy zay aloha anisany fa zay ny ataoko hoe miteny tsy misorona mihitsy am'le tovolahy zay hoe manefitra zany mieritreritra hoe tokony alohan'ny rahany tam'le tovolahy tokony mandiniteny izy vo mirosana izy
misy an'izao foana nitranga amseho a manoana ny toetrako dia ny lafy tsara sy ny lafy ratsy ny aloha zay miroso am'izay hoe ay zao ny nety a ampitomboana tsy nety a dia ialana iny mety mariny zany fa mety kongy ao anivon'ny fianakaviana matetika mantsy ny tena tsy mijery ny tena mihitsy fa ny olona foana ny diso iny manaiky an'izay andre matovalavy any fa zao kongy ndraindraiky kongy ao amin'ny fianakavianao mety misy be felonany ahoana moa tonga ialan'le olona raha tsy misy olona manakivy azy ianao ve hiditra amin'io vehivavy io nge ohatran'izao ary tsy maintsy olona akaiky io matoy nohon'le tovolahy teny misy iny zany so dia ataonao hoe marina tsy hoe ny olona foana ny diso araky ny tenao tena ekeko mihitsy hoe mba tokony mba tsara tena koa nao mba mieritreritra sao dia mba misy zavatra tsy mety koa sara mitotrako sao dia misy zavatra otra marina loatra zany fa za milaza aminao fa ny be felonana tena misy ary le be felona ndraindray arany tsy apoizinao mihitsy fa olona ao an-trano olona ao an-trano ary matoa minoan'le olona tena dia satria olona akaiky anao olona mifanerasera aminao olona mifankahita aminao matetika dia tsy eritreritra mihitsy le olona hoe manaratsy anao fotsiny io fa ohatrany hoe mba fitiavany an'le tovolahy dia mampitandrina anao anaka io zazavavy eo anie dia ohatr'izao na ohatra koa hoe olona mpifanolo-bodyrindrina be felonana ny anazy tsisy mpanontany dia ny anao jerena atao iny ndray atao misy tovolahy to vonina ny anana indray dia atao ndray koa izay anaratsiana ohatra zany ny zavatra mety mitangana zany ia trangam-pianadao zany rehetrarehetra zany indray idirantsika ny tapany fahatelo ary ny olombanina olona tompona andraikitra fa tsy tompo toerana mba hovanina ny tapany fahatelo dia ndraisana ny antso avy any aminareo amin'ny alalan'ny 22 443 90 na 22 442 09 miaraba tompoko miaraba tompoko mba hovanina tsika rehetra tompoko mba saika tany en général na zanako efa taony eny tompoko dia izy rehefa misy zavatra tenenina anazy fatarana fitapony dia ohatrany hoe anazy foana dia raha vao bebesiny izy dia mamaly ana izy mamaly ana reniny dia ohatrany hoe te autoritaire kely zany izy dia raha vao mikapoka anazy dia reny mikapoka anao sisy fatinanao pardon tia misy fona aminy zany raha vao mibedy anazy dia izay mba angatafiko rehetra inona ny tokony ataoko amin'ilay zanako dia tsy maintsy miresaka mihitsy fa tsy vita eto zany mangatafy fotoana misy antony dia mety amin'izay fotoana izay anao tonga sainao teny izay tokoa nahatonga zay eny ary eo tsisy foana to rehefa ifarany fandarantsika dia mianareo ny lara telefona iantsonareo dia amin'izay fotoana izay dia miona amin'ny generaly ianareo amin'ny fotoana mapety azy sy ny fotoana izay nangatahanareo sy ny toerana miaraba tompoko allo ento vanina to mba hovanina tsika rehetra ento tsika mba hitsa kely an'ilay fandarana efa tafiditra ianao fa miresavy hatrany teny mon général dia misy araozy izy olona tsy mahalala kory inona ny atao hoe vady ny atao hoe vady zany napiko kely an'izay dia hoe olona sady tianao aloha no tianao koa fa raha tsy zay tsy ety le izy koa aizany izy hoe réciproque le fitiavana fa le fitiavana tsy mandeha sans chimique fa tsy maintsy misy avy amin'ny anankiray dia misy avy amin'ny anankiray ray izay dia io vady io ihany koa tadidy tsara fa ity ny tena zava-dehibe ihany koa anampy amin'izay fanomezan'Andriamanitra ho anao io tadidy io tsara fa fanomezana cadeau de Dieu io vadinao io misy olona tsy mahatsapa an'izany ety vady ka fanomezana azo misy mitady vady fa tsy mahita ianao nefa manana tsy ajainao tsy ataonao inona le vadinao raha izay ary raha tsy mifankatia koa ny olona anankiray inona ny atao hoe vady ka rehefa tsy mifankatia hoe alainao vady atao inona io misafidianao tao anatin'ny maro zany atao hoe vady zany ary ny vady koa izy soratra masina dia ilay tenanao ihany ka raha tia ny tenanao ianao dia ho tia ny vadinao zany zay ny mba tiako anampiana kely eny tompoko misaotra indrindra tompoko fa tena zava-dehibe zay izay an'ile izy fa misy olona tsy mahatsapa an'izany iny io zay mahatonga amin'ny teny an'ile izy ia misaotra tompoko zay fifanakalozany zay fifanakalozany zay zay ny tediavintsika miaraba tompoko manahoana tompoko mba hovanina tompoko za tompoko sakiteny aty aminay aty Bodro zany misy mpanao lalana dia efa tenenina zany zareo hoe aza sy atokoa sa le izy fa mba sy volalana moto satria misy lalana mifamezivezy
izay mihitsy indraindray mahatonga an'le olona ohatrany hoe tek nefa efa mifampiresaka zany talohan'le arovana an'le lalana mba sivo lalana moto dia izay tokoa mba hitarainanay hoe mba eny indraindray mahatonga hoe mahatonga an'le olona zay nge le hoe mila mifampiresaka mba hazava tsara e atao ty lalany ty a mba isiany famovozana mahafapo dia asiana pahany andehanany moto asiana pahany andehanany mpandeha tongotra asiana ny pahany andehanany fiara zay nge le izy zay fanarahany zay le fanarahany rehetra ka zay zay ia manaraka indray ary ny 22 443 90 na 22 442 09 miaraba tompoko le fitiavan-tanindrazany ien tompoko satria hoe hitanao zany jeriko azo manokana zany miankina amin'ny fakasitrahana tokoa le zavatra satria allo menonao ka satria zany ny zavatra tsapa zany dia tena misy tokoa ny fandraisana andraikitra amin'ny ankalafinonina maro eo koa moa ny fitarihan'ny filoha zany mba ohatrany hoe fanentanana ihany zany le tsikera mandrava zany hoe le critique destructive io zany mila saitsainina lalina satria tena sakana tsy mampandroso izy io fa mba aleo mba mitsikera ahafahana manarina ny tsy mety no banjintsika zany amin'le indrindra ny aty amin'ny serasera aty amin'ny Facebook sy ny tariny aty ka misaotra nyray aman-dreny nanasongadina ny fitiavan-tanindrazana teo tamin'ny andohan'ity fandaran'ity fa tsakotsakoana ary makasitaka an'le filoham-pirenena satria tena hita tokoa fa hafa noho ny hafa ny fandraisana andraikitra ataony amin'ny malalaka be izy zany amin'ny seraserana amin'ny daholo betsaka anavaka ka dia makasitraka tompoko misaotra tena zay nge zava-dehibe zao atao fotsiny ao tokantrano hoe resaky ny miesika dia tsikera foana ny ataonao farany samy tsiramana na nandany na ny akilany zany iny matetika mahatonga le korotanao tokantrano tsy mba misimisy fakasitrana tsy mba misimisy famporosiana tsy mba misimisy hoe mba teny mba mahavelom-bola fa dia fanampeham-pona fotsiny mandava-taona farany le olona leony dia tsy am'izay koa ny amin'ny fiainam-pirenena tsy misy olona hoe tanteraka na feno ange fa tsy maintsy mifameno zay zavatra ray ka zay fifamenony zay ny ilaina raha aminao ara raha ianao teo amin'ny toerana io dia inona nataonao tsy eo amin'le toerana dia inona fa anao mitondra ny zara-birikinao ho an'ny tanindrazana zany ao ny firenentsika miarava tompoko Votre correspondant a mis votre appel en attente. Dia mbola azo toezatrika ny resaka zany hoe zay nge tena ilainy miarava tompoko vatana tompoko azafady efa tafiditro mba hofanina daholo tsika rehetra tompoko za zany mahita hoe amin'izao vanandro ianantsika zao dia tena hoe tery dia tery ny fotoana tsy fotoana raha vao miresaka tsy mana fotoana zao kanefa mandinika anao mon général tena manana fandavan-tena ianao ary dia fanontaniana apetraka tetadiavanao vahaolana ka eto dia makasitraka anao manokana ohatrany hoe mahatsiaro an'le teny ao amin'ny soratra masina hoe mitondra ny aretintsika tokoa izy dia tsy eo amin'ny radio ihany fa any an-tranonao dia ohatrany hoe ianao le tonga amin'ny atsony teny soratra masina hoe velona ho an'ny hafa tokoa dia mirary fahasalamana ho anao sy ho an'ny ankonanao tompoko makasitraka indrindra tompoko misaotra indrindra tompoko ka zay ne fotoana io tsy maintsy tadiavina fa rehefa tsy tadiavinao dia milaza foana ianao tsy manam-potoana fotoana tompoko tadiavina ary arindry io fotoana io zay no ahafahana manampy ny olona nge miarava tompoko manahoana tompoko mba hovaninao za mba saky antany hitanao zay zany mipetraka aty anosy be dia somary teritery ny lalana dia ny tranon'ilay olona ataony tatao amin'iny lalana iny dia avy amin'izay ny orana dia alefa ny zareo be mihitsy le ranonana zany dia lasa milolohan'le rano ianao dia mba ahoana ka iny tompoko mba atao amin'izany dia mandehana ny mivokotany fa le izy nge tsy maintsy misy fampitsimbinany rehefa hita kosa fa manimba na ny toe-pahasalamana na ny toe-piainan'le olona ny vokotany nge afaka mandray fepetra amin'izany hoe tsy maintsy asianareo fefy ty tsy maintsy alefanareo makareny rano fa maninany hoe hiaritra ny zay fantaro any zoantsika manana zo ianao ilamina amin'ny fiainanao miarava tompoko mba hofanina tompoko tsika rehetra tompoko
Salama tompoko. Endo. Ia voalohany indrindra aloha misaotra betsaka natao fandarana fa tena nandraisana lesona ilay fandaharana. Dia faharoa manarak'izay a mba angataka toro-hevitra. Za zany manana olana reni-pianakaviana fitasoratra somary azy nivady nandritra ny teo 20 taona saraka zany nandritra ny herintaona mahery telo teo ngambany. Dia efa intelo azy eny miverina tany hoe miverina. Sy za moa mialatsika koa zany fa izy no nandroaka dia sady miafy fandrahonana maro samihafa dia miala ho azy amin'ny zany. Dia rehefa miverina tany nandritra izay intelo izay dia tsy mety mandray mihitsy izy. Rehefa taty arindrina nefa efa nanana ny asako amin'izay zany na le tena dia manantona an'andray izy fa tsy miteny hoe ndao hody fa miresaka hoe mampiseho fihetsika hoe mbola tia nefa ny masikabo dia eo indrindra satria eo amin'ilay ankizy mafony misy fotoana ilain'ny ankizy satria miasa ny moa mandeha foana tsy eo mihitsy izy dia ilain'ny ankizy ohatra hoe mivory mikarakara taratasy ohatr'izany misy teo indraindray tsy tafody mihitsy dia tsy afa-miala satria izay tsy dia mifanalavitra fa ilay akaikaiky ihany any nanao trano. Dia eo indrindra rehefa tena mandala mihitsy aho zany fa sahirana amin'ny zavatra ataoko dia ohatrany hoe mitady anay izy fa tsy mitady mivantana. Rehefa tena manantona indray aho nefa ny miataka izy sady ohatrany tsy azoko mihitsy tsy hitako mihitsy dia tiana atao nefa miresaka aminy sady tsy dia mamaly izy tsy hita mihitsy dia anaovana azy. Izy izay moa zany hatramin'izao samy nanaja ny tokantrano hoe mbola na dia hoe misy ary ny fisarana tsy hitasoritra mihitsy hoe iny fa nanao sify izy na ohatr'izany. Za koa moa mazava ho azy mipetraka tsara tamin'ny fianana. Dia izay tiako anontaniana hoe ohatry ny ahoana raha zany ny ao anatin'ny saina dia inona ny tokony ataoko. Dia misaotra indrindra tompoko. Le izy a tsy manana fanapahan-kevitra hiditra izy fa raha bangona tokana dia te hiverina izy te hamerina an'ilay fiainana ary ny tena antony te ny hiverenana dia le zanakaiky ambanana zay zavatra iray ilaina foana ankizy zany zay. Rehefa samy manana ny maizy azy ianareo ka afaka miara-monina dia miara-miaina dia rain-janaka sy renin-janaka aloha atao ohatr'izany hoe rain-janako ary za renin-janany dia ny ankizy amin'izay fotoana izay lasa ivon'ny fiainanareo mivady dia milamina foana ny resaka tsy misy indrindra ny zavatra tenenao na izy tsy nanana vehivavy hafa akoatranao ianao tsy nanana lehilahy hafa akoatra azy zany dikan'izany olona mifankatia nareo ary tena mifanaja zay ny ataoko hoe tsisy tokony mampisalasala zany fa raha iso amin'ny maizy azy ohatrany hoe mangazo mahidingidy malemy raha iso amin'ny alem-panahany zay tompoko. Miarahaba tompoko. Nanaona tompoko. Mba hovanina tompoko. Mba hovanina tompoko. Betsaka tompoko nandray. Ento. Mba misy sosotra kely ty. Eny tompoko. Mikasika ny permis biométrique. Ya. Miaino. Tapaka. Mbola afaka miverina angamba. Mbola misy fotoana kely. Fotoana kely tsika. Afandray ary midrasantsika ny antso manaraka 22 443 90 22 442 09 lara telefonitsika mivantana atao anatin'ny fandarana azafady tsara ny mampatsiahy antsika fa miverina fandarantsika isaky ny alatsinainy alina valo sisy sasany mandeha any amin'ny RTB live na ny amin'ny YouTube ihany koa any amin'ny tolakandro anoany ty fandarantsika ity dia jerentsika ihany foana raha ohatra tsika te iona amin'ny général dia omeninareo ny lara telefona rehefa avy eo miarahaba tompoko. Marahaba tompoko mba hovanina tompoko. Rehetra tompoko. Za tompoko mba manana olana kely mba mangataka vahaolana azafady. Misy efatra ny zanako dia efa lehibe daholo izy zokony io zany hoe 4 taona angamba ny zokony nila dia izy eo amin'ny 12 taona. Dia tonga dia zavaiko hoe tiako tenena zany mianta be zany mianta ratsy. Dia misy telo menadare zany mba hoe manao raharaha daholo iny tezako anazy rehetra zany teza mba hoe mandraindraikitra fa izy le zandriny farany zany ohatrany hoe tsy mety andraindraikitra mihitsy na dia efa atao daholo ary amin'ny fomba rehetra izay mba hoe andrasan'ny andraikitra atao trano. Manao raharaha kely izy dia milaza reraka ohatr'izay hoe misy fiampitana ratsy mihitsy zany ao anatiny ao dia tsy tiako nefa ny fa te hiala amin'izay tiako alana amin'izay izy mikerina te moramora tsy mety manao mihitsy izy manao fa manantena foana hoe misy zoky ao misy neny ao adieny tiako be zany izy hoe ataoko ahoana ny anovanana azy amin'izay
dia zao reo zokony ireo no sia vo mampanao azy fa tsy ianao ny zokony Ny zokony marina mihitsy zay tena zay satria raha vao le zokony dia tena manao izy ndraiky zabe mihitsy voineny dia izy miantanta aminao fa amin'ny zokony fatany fa ny zokony tsy azo ny antantana fa satria samy manao dia io tsy maintsy sasany io vilia io ataovy dia rehefa aveo fafao dia andrasana io mihitsy ny zokony miandry azy dia ataony le zokony efa manambady daholo ny anankiroa fa lehilahy kely sisany dia iny izy zokony miaraka mipetraka amin'ny ao no tsena mibaiko azy zay marina mihitsy zay tena zay fa dia eo amin'ilay resaka fianarana kay mon général tiako hoe ahoana no mandray fianarana izy zany tena tia mianatra fa eo amin'ilay mémoire zany no ampy sakafo tsara izy fa le fanaovana le hoe fitadidiana zany ataoko ahoana izy mavita amin'ny fomaraina dia mandray ndraiky resaka fianarana izy fa eo amin'ilay fandraisany le mémoire mihitsy zany ohatrany hoe tara kely izy eo io mémoire tsisy tara zany raha mbola tanora fa tsy hainy tsara le fomba hoe fomba ianarana lesona azonao zay zavatra zay tena misy fomba mihitsy ny hoe raha vao vita le avy any am-pianarana dia tonga any an-trano dia averina soratana ohatra zay zavatra tianao le nianarana iny dia rehefa vita iny dia le iny zavatra ny soratana iny indray averina soratana fandrony fa afoezina fitinina dia iny le fintiny iny voambolana telo na efatra fotsiny sisa ny tadiny hoe raha vao miteny hoe ravo maitso dia fantatro hoe zao zany momba an'le zavatra nianarana ka mikasika an'izay raha vao miteny hoe voninkazo dia ohatr'izao azonao ohatran'izay le fomba fitadidinany tsy hainy fa tsy hoe izy ny tsisy dia tiako farany zany hoe miverina latsina ny alina moa le dia tiako zany hoe tiako mety izy mihaino an'io zay mihitsy apaino azy mihitsy dia tia mihaino vavoatra zany dia tia mihaino anao zay tsy tsara be mihitsy zany fa zay le fomba fanaovana azy fotsiny no raha fitinina zany dia zao hoe ilaina foana ny mangarahara zay ngamba ny teny anazy rehefa mifanakalo hevitra ka mazava ny hevitra ampitaina eken'ny andanitsena kely tsy maintsy mandroso tsy maintsy misy vokatra tsara tsy maintsy misy filaminana zay zany amin'ny heriny dia hitatsika indray ny zavatra tranga misy fa tsy maintsy ampifandraisina amina tranga misy indray manomboka zao mba hoe ampisongadina mihitsy le zavatra tenentsika raha ohatra moa tsy misy zavatra tena manamarika amin'ny mazava tsara andraotsika hiditra amin'ny loko faharoa dia ny loko mena le hoe fitiavana zay raha ohatra tsika te iona amin'ny général dia antsoiny 22 443 87 rehefa azonao lara telefony généraly dia atsoy généraly isamaraina amin'ny fitsasanka hatramin'ny valo ny tolakandro amin'ray sasany ka hatramin'ny roa rehefa azonao généraly dia omen'ny généraly anao ny ora sy ny andro zay andehananao any aminy dia atao tsara zay fotoana zay satria be dia be ny olona ho raisiny na misy koa ny zavatra zay ho ataony ka tsy maintsy ajaitsika ny zavatra ohatran'ireny fa tsy hoe fandraisanantsika rery akory ny zavatra ho ataony tapitra ny fandarantsika dia averina ihany mandeha amin'ny varisasany alina famerenana any amin'ny youtube sy any TB live no famerenana ihany koa fanarahantsika ny fandarantsika prenao teo ny lafany teknika tadiny teo amin'ny fikirakarana ny sara mametraka ny veloma mandram-piona mandram-pitafa ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko mba hovanina fandarana rano eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny 10 mba hovanina fandarana ho fanabeazana ny olo-pirenena mba hovanina